Tantara valamaty aminareo zahako androany. Tantara azo lazaina hoe tantara mety efa henonareo ilay izy fa ho averiko indray. Nisy tovovavy kely anankiray manan-kilema izy, Lova ny anarany. Tamin'ny vao teraka anazy ny mamany dia lasa tsy tia anazy satria tsy inona izy ilay nanan-kilema. Moana aloha izy tamin'ny vao teraka, ambonin'izay koa izy tsy afaka mihetsika fa tsy maintsy miteny dokotera mila jerena tsara momba anazy izy vao afaka mihetsika. Izy anankiroa mpivady rehetra nefa dia efa mpiara-mianatra mpifankatia tamin'ny mbola kely dia niaraka tafita dia hoe nivady dia tena nivady saingy nampalahelo menatra Ramatoa nahita ilay zananan-kilema dia nahita bandy bokosy be Ramatoa sady bandy manam-bola dia lasa nanaraka an'iny dia nanambady vaovao. Navelany teo ilova zanany lahy kely izy ary lasa izy nanaraka ny vady vaovao. Nisy fotoana amin'izay ary lehibe any Lova fa nahagaga nefa ny mamany nanana le boky be dia be tsara ny mamany. Dia le boky be dia be tamin'ny fianarana io zany vakian'ny Lova foana isan'andro maranin-tsaina izy dia vakiany foana ilay isan'andro dia malala lalàna momba ny lalàna zany izy. Dia na tamin'izy nianatra tany am-pianarana ary dia nianatra momba lalàna ihany koa. Lehibe izy avy eo dia mampalahelo noho izy manan-kilema, sarotra aminazy mitady asa fa kosa nisy namany Mama Lova akaiky nahafantatra tantaram-pitiavan'i Mama Lova sy ilay dadany, ary tsy misy olona mahafantatra mihitsy zany ilay olona manodidina rehetrarehetra hoe zanaky Mama Lova ilay tsisy mahalala zany hoe Lova no hoe zanak'ilay Ramatoa satria lasa manan-karena be ilay Ramatoa dia tsisy mahafantatra momba anazy zany raha satria vao teraka dia lasa nandositra Ramatoa. Dia ilay namany io ihany mahafantatra sy dadan'i Lova. Ilay namany Mama Lova nanana orinasa momba ny mpitsara ihany koa dia niasa tao nitenen'i Mama Lova, nitenen'ilay namany Mama Lova volana ny anarany, teneny volana izy hoe ndao hiasa any aminako izy fa any aminako izy vao tery hoe anontany tady asa fa zahako mahafantatra anazy hoe mahay fa tena mahay, tena nikoizana mahazo laharana voalohany am-pianarana mihitsy ny Lova kely. Tamin'ny voalohany amin'izay ary vao niasa izy, niasa nataony voalohany tao amin'ny resaka fitsarana dia nisy Ramatoa be mpivady anankiroa, niady mivady izy anankiroa. Eo ilay fahasarotam-piaro, olona mpiara-monina tamin'ny Lova fahiny tamin'ny mbola kely manodidina anazy teo, fa saro-piaro amin'ny dadan'i Lova ihany koa ilay rangahy. Dia ny fotoanan'ny famalian'zareo farany sendra nanatitra famerim-bola tao amin'ny zareo ilay mpiray monina tao akaiky tao dadan'i Lova dia hitan'ilay rangahy, tesitra ilay rangahy mahita Mama Lova nahita ilay vadin'ilay hoe ohatran'ny hoe lasa nisarima tamin'ny dadan'i Lova dia saro-piaro be izy tamin'iny. Tamin'izay fotoana izay nefa loza amin'ny atambo fa mifamaly be loatra izy anankiroa dia tesitra Ramatoa dia nidaroany tamin'ny fera ilay rangahy mpiara-monina taminazy dia safotra tsy nahatsara tena niditra hôpitaly ary hatramin'ny nandritran'izay fotoana izay dia lasa malemy izy eo am-pandriana tsy dia afaka mihetsika intsony fa kosa afaka miteny mahatadidy rehetrarehetra ihany. Dia niakatra fitsarana tokoa ary zany izy mivady anankiroa reto dia gaga izy hoe indry ilay zazakely mipetraka teny akaikin'ny taloha hoe ity mitsara ity, dia gaga izy mivady, gaga ilay Ramatoa aloha. Dia Lova moa amin'ny hoe olona manan-kilema anazy dia namaly tsotra izy eny. Noho ny avy eo amin'izay ary tonga tany an-trano tantarain'ilay rangahy tonga dia tezitra be amin'izay ilay rangahy efa nitenanao Ramatoa ity fa tsy mila mahita ny tavany ireny fa ireny nampatonga anahy ankoatran'izao dia kanjo moa zany niakatra teo fitsarana tokoa no tonga teo amin'ny niraikitra ny fifampitenenana teo dia vao nahita ny Lova kely ilay rangahy tonga dia andeha hamono ny Lova noho ilay mbola fahasarotam-piaro any io nefa Lova hoe hanao ny asany. Nahagaga nefa nampalahelo avy eo ilay izy ilay nandeha hamono iny izy dia maty tsy nahatsiaro tena teo. Dia nikokoko nitomany izy, lasa nahazo lamaody ilay vadiny teo zany satria hoe ianao ny antony nampahatonga ilay izy nefa
rehefa tena nojerena zany le zavatra nisy de tsy hoe noho le fahasarotam-piaro loatra nampatonga an'le rangahy hoe tena le hoe voadariko ny fera, fa efa nisy aretina hatramin'izay zany le rangahy ohatrany hoe morakizitina de niantso dokotera mihitsy ry zareo de zay le efa nanana toetra ohatr'izay le rangahy de morakizitina de nihitatra tao anatiny tao raha vao misy zavatra kely de tsy maintsy mitatra le izy, maty le rangahy de nalevina. Tao aoriana amizay tsy nahalala i maman'ny lova le tena niteraka anazy hoe ity lova kely ity nge le zanavavy, fa nahita le fiasany izy de lasa nidokidokinika lova kely ndoko indrindra mba hiasany aminako fa tena omeko karama zay ty indrindra de notany an-trano lova nitantarany zava-misy de teo le datany voankina sy nahateny de nazavain'ny dadany amizay hoe ny fiainan'izy anakiroa fahiny hoe izy ny mamanao de zao ny antony rehetrarehetra, tomany be lova teo na ianao le tsy napoziny hoe zay le tantarany fahiny. Ndeona tany amin'ny mamany ihany izy de le mamany zany efa niandry valiteny mahakasika amin'ny lova hoe ahoana hiditra hiasa ve ndry, de nazavain'ny lova amizay hoe izaho de zanaky, zany de zanakao hoe ny dadako i Rabely niaraka taminao taloha, teo voankina tsy nahateny maman'ny lova de nitomany teo moa izy moa de tsy hitany zay atao de ozy hoe tsy afaka niaraka hiasa aminao aho ozy satria tsika efa tsy mifankalala hatramizay fa afaka mifampiresaka fotsiny tsika, de teo moa zany maman'ny lova tsy nahateny fa lasa lova nandeha avy eo, na izany aza nalahelo sy tohana ihany izy de mbola manao kany maman'ny lova mpanao bizina be le manao afera rehetrarehetra resaka afera momba ny lalàna rehefa vola zany anazy de ataony ary nizany zay toerana alehany rehetrarehetra na pôlisy na manao ratsy ary ianao ka hoe miantso amin'ny maman'ny lova hanao ale bizina de tsy maintsy maharesy foana ianao satria voavidy le fa aizany. De noho ny farany amizay ary manan-janakalahy maman'ny lova zany hoe mianadahy zany lova le zanany tamin'ny vady voaloha de ravo le zanalahy eto, ravo nahalala taty aoriana fa kay i lova ity kay zokiny vavy satria hitany sendra hoe karokaroka tao amin'ny trano tao izy de hitany matetika atao ihany koa ny sarin'ny lova sy mombamomba anazy de fantany le izy avy eo ay ve kay izy nanavaviny nandeha nanantona ny lova izy avy eo fa ay koa zany le zanany lahy ty olona mpanao bizina be mitovy amin'ny mamany fa na izany na tsy zany ara mba tonga saina ihany izy nakany amin'ny lova izy avy eo hoe mba hampioaky fantatry indrio fanavaviko de afaka manampy anahy de teo zany voagavo loha fa ahoana lalanao zany de tantarainy teo ny antony de gaga lova hoe ay ve de hoe ny antony natondiako aty de zah nanao ratsy ako fa tsy tiako hoe zah koa no niadalako de mibaby niadalako daholo ny olona rehetrarehetra. Ny antony nampatonga ny ravo nandeha nakany amin'ny lova de satria tsy inona nanomepoizina le mpiara-miasa amin'zareo tao amin'ny fiasana tao i lova hoe ty fanafody hoaninao raha ohatra ianao ka hoe sendra hoe fanafody mampatanjaka anao de le namany koa zany enti-pahatokisana de mihinana an'le izy de hoe inona zany tianao atao ozy lova de hoe ho tsaraina ny fitsarana efa nandeha nakany amin'ny pôlisy izy fa tsy nanaiky ny pôlisy satria hoe zanakadeba izy de tsy mety resy zany izy satria zanakadeba de efa niteteziny daholo olona rehetrarehetra io le resaka fitsarana satraria tsy manaiky de farany zay nampatonga nazy tany aloha hoe sao de izy mba afaka miresaka amin'ny fitsarana rehetrarehetra de milaza ny zavatra marina rehetrarehetra de zakainy zay vokany na hoe migadra ary izy de afaka migadra, efa nitantarainy tamin'ny mamany ihany koa le izy fa koa ny mamany tsy niasa saina fe aleo toy izy ho fianarana fa aza miasa saina am'izany fa ataoko ny rehetrarehetra de mamany zany afa maina fotsiny zany izy amin'le zavatra nefa tsy tiany ravo le zavatra ohatran'izay satria lasa voavidim-bola marina nandeha nakany amin'ny maman'ny lova amizay i lova nifampiresaka ny zava-misy de ozy hoe fantatro ianao fa tsy tia anahy de fantatro ihany koa ianao fa manao zavatra ratsy be dia be fa kosa mba tiako ianao mba hoe manome fitiavana ny anadahako satria mila ny rariny izy de nalahelo zany maman'ny lova avy eo niakatra fitsarana amizay ravo avy eo de ny
tonga fitsarana de ny baby ny eloka vita rehetrarehetra ilova de tsy nanakana an'izay tsony mamany avy eo satria tsy inona fatany fa hoe afa-baraka izy raha ohatra ka hoe mitsipaka ny zavatra tiany zanany atao. Taorian'izay zany izy menadà de lasa mifankahalala sy mifankazatra foana ohatran'ireny mpianadahy rehetrarehetra ireny. Moa mamany ihany koa avy eo nanenina de lasa mahay mifankazatra amin'ny lova izy de mahay mifankazatra amin'ilay zanany lahy ihany koa satria tsy nahavariana nitady vola loatra izy de adino le nanome fitiavana ny zanany lahy de lasa mifanerasera amin'izay ry zareo. De zay le tantara. Tsy azo atao manositosika ondrom-botro izy le fitenenana fa tsy fantatra zay avoaka ny ampitso. Ireny olona tsy tiantsika ireny indray andro hoany no mety hanampy antsika noho izany de fadio manositosika azy ireny. Zay fa mankasitraka anareo ary manaraka ny tantarantsika de tsy misy foana ny zavatra partagena ato anatin'ny page-tsika de misaotra anareo manaraka ny tantarantsika. Bye 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 bye.